Sambolana dia misy hatrany ireo karazana finday na ihany koa ireo telefônina izay omen'ny Tecno mba hifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa amin'izao akatoky ny fetin'ny farantaona sy ny fety Noël zao ary dia mikarakara lalao goavana ny avy eo anivon'izay Tecno izay. Isan'ny loka hosarihana ao anatin'izany moa ilay fiara marika BYD. Modely vaovao amin'ny finday marika Tecno karazany 4 na 5 isam-bolana novokarin'ny orinasa sinoa Tecno mba hanomezana fahafaham-po hatrany ny mpanjifa. Ao amin'ity volana ity dia ny marika T551, ny marika M3, ny marika T531 ary ny marika T505 novokatra vaovao atolotra ny Tecno an'ny mpanjifa. Zay zany rehefa misafidy ny telefôny eto Madagasikara dia misy étude ataonay zany hoe misy olona paritaka eraky Madagasikara mijery hoe inona ny telefônina tian'ny olona ary inona ny telefônina mety amin'ny olona eto Madagasikara, inona koa ny telefônina mety amin'ny réseau eto Madagasikara. Dia à partir an'izay zay vao manao ny design an'izy mba ahafahana manome fahafapo ho an'ny mpanjifa. Amin'izao fetiny farany taona izao dia misy ny tombola lehibe karakarain'ny Tecno manomboka ny 25 novambra ka hatramin'ny 25 janoary 2024. Amin'izao atatoko ny fety zao zany ny Tecno dia mikarakara fety geza be tokoa ho an'ny mpanjifa. Dia tsy inona moa zany fa ny tombola lehibe izay azahoana fiara vaovao izy io ary ny fisarihana zany dia ho ataontsika amin'ny 2 février 2013 fa ny kilalao dia manomboka amin'ny 25 novambra zao zany dia efa manomboka ny kilalao. Mahazo mandray anjara anatin'io daholo ny mpanjifa rehetra eraky Madagasikara ary isy moa zany ny toro ataonay manerana ny Madagasikara manomboka amin'ny herinandro ho fampahafantarana amin'ny mpanjifa fa misy le kilalao izay goavana tokoa ho karakarain'ny Tecno. Afaka andraisana anjara avokoa ireo toeram-pivarotana sy mpanjara ara-dalàna ny vokatra Tecno mitotaly 30 manerana ny nosy.